voalohanteny dia misaotra antsika namaly ny antso ary misy fampatsiahivana anankitelo tian'ny tanàna Antananarivo ho ampitaina amintsika mpampiasa lalana sy itsika izay manana stationnement rehetra eto Antananarivo. Ny tsindriana voalohany anatin'izay dia ny commune urbaine Antananarivo dia nanome hatramin'izay toerana fiantsonana ho an'ny taxi, ho an'ny taxi be eto amin'ny commune urbaine Antananarivo. Izy ireny dia tsy mialonjafy, izany hoe tsy natokana ho an'olona anankiray na ho ana fikambanana anankiray fa ho an'ny mpisehatra rehetra matianina eo amin'ny taxi sy ny taxi be. Noho izany dia mampatsiahy mamerina indray ny commune urbaine Antananarivo mba hanome an'ireny toeran'ireny ho an'izay mpisehatra rehetra matianina ho an'ny taxi sy ho an'ny taxi be, fa tsy hisy sanatria fanilikiliana na sanatria fanaovana antso-jay amin'ireny toerana ireny satria tsorina fa dia mahazo fitarainana maromaro izay mikasika izay. Efa nisy noty nalefa naparitaka teny amin'ny station taxi rehetrarehetra mampatsiahy an'izay mahan-tanàna Antananarivo ny fandaminana sy ireny fiantsonana taxi sy taxi be ireny, ary iangaviana indrindra koa ny tômôbilina tsotra na voiture de plaisir mba tsy hiantsona ao anatin'ireny fiantsonana voatokana ho an'ny taxi sy ny taxi be ireny. Ny faharoa dia manomboka mahatsapa ny commune urbaine Antananarivo fa niezaka izay natao nanomboka tamin'ny taona lasa eo amin'ny fanamboarana fanasivana plo ho an'ny trottoir dia manomboka tsapantsika mponina Antananarivo ankehitriny. Ireny no natao dia nentina hanomezana ny trottoir ho an'ny mpandeha tongotra ary ny arabe ho an'ny tômôbilina, ny tsena kosa ho an'ny fivarotana. Fantatsika fa mbola tsy lavo rary izany rehetra izany, kanefa kosa ny fametrahana an'ireny tamin'ny herintaona na dia apahany kely ihany azy teto Antananarivo dia nanomboka misy akona amin'izao fotoana izao amin'ny fangatahan'ny-ponina, indrindrindrindra ireo mpampiasa ny trottoir, ny mpianatra, ny ray aman-dren'ny mpianatra, ny mpiasa, ny mba hamerenan'izy ireny ho an'ny mpandeha tongotra. Koa manentana, aoka itsika ifanentana ny commune Antananarivo sy ny mpampiasa lalana mba tsy hanaiky ary mba hiteny ireny fiara izay mianika trottoir miantsona ireny mba hanala azy ireny na hiteny amin'ny mpamily ny mba tsy hafaha-mijanona eo fa lasa ty anaty arabe ny mpandeha tongotra sy ny mpampiasa ny trottoir. Hiezaka ny tanàna Antananarivo hitohy hatrany hametraka indray ireo plo izay efa natao tamin'ny herintaona mba ho fanomezana ny trottoir ho an'ny mpandeha tongotra. Ny fahatelo farany dia fiantsona an'ireo mpisehatra matianina rehetra eo amin'ny taxi ny amin'ny tohy ny fivoriana izay efa natao teto amin'ny lapan'ny tanàna amin'ny sabotsy amin'ny roa ato amin'ny hémicycle tanàna Antananarivo eto Analakely fa hisy fivoriana ho fanohizana ny dinikasa izay efa natao teo aloha ny amin'ny fomba entina amin'ny fanaovana ny visite de conformité manomboka amin'ny herintaona.